Alleloia, alleloia, mbola faly miarabanareo tsiraray averan-tany izahay menada amin'ny anarany Jesosy Tompo. Ry hava-malala an'io dia sabotsy 7 ny volana aogositra 2024. Ry havana nirateo dia fiantsoana ny fanahy masina. Asa natsapantsika rehefa mihira hoe miantso ny fanahy masina. Ny fanahy masina amiko dia eo amiko foana izy. Engany mba ho toy izany koa aminao, fa tsy rehefa any am-piangonana ihany na amin'ny fotoana ivavahana ihany izay vao miantso ny fanahy masina isika. Tokony eo amintsika mandrakariva izy satria ny tompo no niteny eo aminareo mandrakizay izy. Dia tokony izany ny fanahy masina eo amintsika foana na andro na alina na andavanandro na inona dia tokony eo foana izany ny fanahy masina. Ry havana anio isika dia andray ny fanasan'ny tompo hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra izay hitantsika eto. Dia alohan'izay nefa isika tsy maintsy hibebaka. Tsy maintsy hibebaka isika satria ny fahotantsika io no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra.
raha vao manota isika dia fantatsika tsara fa afobe no miandry. Etoko afobe no miandry. Ny teny izay hoentiko amin'ny fibebahana zao dia teny izay nomeny tompo ahy alohan'izako hiditra en directa tamin'ny alakamisy alina. Dia heveriko fa io zany no horaisiko ny alina iny fa anio zany no asain'ny tompo etiko eto ho antsika rehetra zany amin'ny fibebahana. Alohan'izany anefa dia hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra satria mbola namindra fo amintsika izy. Ka eto isika, mbola velona isika ary mbola afaka manantona azy, hibebaka eo anatrehany ary koa hidera azy ary areteny amelombelona ny fanahintsika tsiraray avy. Ary anao izay afaka mandray fanasan'ny tompo izay vita-batsy tamin'ny ranobe dia afaka ianao araka ny efa voambaranay eto. Ry havana hivavaka isika ataovy ny vavaka anao satria ny tompo miandry anao koa hivavaka satria tsika manana vava. Mialatsiny ho an'izay mona fa namona ary ianao dia ny fanahinao anatinao enony tompo io, enony tompo io. Amin'ny ten'Andriamanitra eto dia ho fantatrao tsara fa ho enony tompo ianao. Amen. Hivavaka isika tompoko. Ray malala misaotra mankalazanao, mideranao zay raha eo satria mbola nomenao tombonandro ahavelomanay. Misaotra ray. Eny ny hira teo dia fiantsonanao fanahy masina. Ianao lay ray mandrakizay, ianao lay Jesosy tompo, ianao lay mpanjaka ny mpanjaka. Ka mangataka aminao zay Jesosy eo, oka angina ny nofinay rehetra, fa oka tompo ny fanahinao no hiasa taminay tsiraray avy. Jesosy io, midina eto aminay, naiza no misy anay zanakao Jesosy. Atreo izao fotoana izao Jesosy io, mba ho fotoana masina ho anao, satria tompo ilainao masina izay, satria anao dia masina. Andriamanitra masina ianao, ka mila anay masina koa toa anao. Jesosy io, manandratra anao izay, anambara mandrakariva ny fahatsaranao, anambaranao Jesosy io, eny ampiverina ny olonao ho ao ambalanao, satria izany no baikonao Jesosy io. Ka mangataka aminao tompo, vangio ny olonao tsiraray avy izay miditra eto Jesosy io, anatin'izao telefona izao, am'izao réseau izao Jesosy malalao, amin'ny alalan'izao YouTube izao Jesosy. Ianao no mahitan'izy ireny eran-tany Jesosy io, na oviana no ainon'izy ireo izao fotoana izao Jesosy. Ka raha manokana ny fony izy ireo Jesosy dia ianao avy iaino azy. Jesosy io, dera ho anao, aja ho anao Jesosy io. Fanahy masina io, oka anao andray ny kontrola ny tenako sy ny olonao tsiraray avy fanahy masina io. Ka mitenena, misandrata, anaro izay, amboary izay fanahy masina io, satria mila anao izay. Anaro izay mba hibebaka amin'ny tsy fahamendrehanay, ny amin'ny teny nomenao zao, omenao anay zao, na koa alohan'ny fandraisana ny fanasanao. Anaro foana izay, satria zanakatiana no anarina. Zanakao zay fanahy masina, ka anaro izay, tario izay, mba andeha mandrakariva arak'izay tianao fa tsy ny tianay olombelona. Ka misaotra fanahy masina io, ka ny nofo rehetra dia mangina amin'izao fotoana izao anaran'i Jesosy efa Nazareta. Ka misaotra fanahy masina io. Aleluia. Amen. Amen, amen. Saotra Jesosy isika. Ry havanao amin'ny bokin'ny Jaona. Jaona 5 dia ny andininy fa 4:20. Io zany no eniko ny tenen'ny fanahy masina tamin'ny alakamisy ariva. Alohan'izako nomana izany izao tenin'Andriamanitra izao. Dia le teny zany dia mivako toy izao raha Jesosy tompo hoe Jaona 5:4. Jesosy no miteny eto hoy ny teniny vakiko amin'ny anarany. Koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo, satria raha tsy mino ianareo fa izao no izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Amen. Ry havana, izay le tenin'ny tompo nomeny izany ny alakamisy ariva. Ry havana, i Jesosy no miteny eto
Izy tompo no miteny eto. Oka ianao amaky ny Jaona 5 manontolo, alalanao tsara ny tantara zany. Fa ho raisitsika ny eo amin'ny 120 ka hatramin'ny 30 izany. Dia tsy ho raisiko daholo zany izy rehetra, eo andiny rehetra izany fa ho tapatapahako le izy dia misy verset hafa nomeny fanahy masina koa zany ampifandraisana amin'io. Ho vakiako ny teny Jaona 5 andiny 120 ka hatramin'ny 30. Vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy indray Jesosy taminy, andeha aho ka hitady ahy ianareo, ary ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Izay alehako dia tsy ho azonareo aleha. Dia hoy ny jiosy, hamono tena va izy no milaza hoe, izay alehako dia tsy azonareo aleha. Fa hoy izy taminy, ianareo dia avy aty ambany, izao avy any ambony. Ianareo dia avy amin'izao tontolo izao, izao tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Koa izany no nilazako taminareo, fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Satria raha tsy mino ianareo, fa izao no izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Dia hoy ireo taminy, iza moa ianao? Hoy Jesosy tamin'izy ireo, ilay nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany. Manana zavatra maro ilazana sy hitsarana anareo aho, satria marina izay naniraka ahy, ary izay zavatra reko taminy nolazaiko amin'izao tontolo izao. Tsy fantany fa ny iray no nolazainy taminy. Ka hoy Jesosy, rehefa sandratrareo ny zanak'olona, dia ho fantatrareo fa izao no izy, ary tsy manao na inona amin'ny fahefan'ny tenako aho, fa araka ny nampianarin'ny iraiko ahy no ilazako izany zavatra izany. Ary izay naniraka ahy dia eto amiko, tsy nandao ahy ho irery izy, satria izao manao izay sitrany mandrakariva. Rehefa nilaza izany teny izany Jesosy, dia maro no nino azy. Amen. Aleloia. Tsara be ny ten'Andriamanitra. Eto zany ireo jiosy, ireo jiosy le tsy mino an Jesosy, de mitady hevitra foana ilazana zavatra fanohatra amin'ny tenin Jesosy. Tsy mino izy ireo dia mamorona zavatra hafa. Jerevana le tenin'Andriamanitra eto hoe, tamin' Jesosy niteny hoe 120 hoe, hoy indray Jesosy taminy, andeha aho ka hitady ahy ianareo, ary ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Izay alehako dia tsy ho azonareo aleha. Dia hoy ny jiosy, ino tsara ny teny jiosy, hamono tena va izy no milaza hoe, izay alehako dia tsy azonareo aleha. Amen. Hitanareo zay? Zareo no mamorona an'izany hoe hamono tena va izy. Ry havana, Jesosy miteny eto, mbola mitovy amin'ny teny ao ambadika, hoe ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Ho antsika ny teny anio, ho antsika tsiraray avy. Ny tompo dia miteny eto hoe, izay alehako dia tsy ho azonareo aleha. Raha mpanota izany isika ka tsy mety miala fahotantsika, dia tsy afaka mandeha amin'ny lalan'i Jesosy. Hibebaka isika rehefa avy eo. Ary any amin'ny fotoana hitondrasan'ny zokerika, ny amin'ny fandraisana, dia ampandray ny tompo ho mpamonjy anao izy raha ohatra mbola tsy handrain'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainanao ianao. Ry havana, eto ny tompo dia manambara marina fa ny fahotantsika no ahafaty antsika. Mbola misy ny fotoana hibebahana tompo, mbola misy ny fotoana hiverenana amin'ny Jesosy. Ireo jiosy dia tena hoe tsy mihaino tsara ny tenin Jesosy fa miteniteny foana. Alaivo sarain-tsaina nge miteny izy ireo hoe hamono tena va izy. Ry havana, Jesosy ilay mpanjaka no ambara zareo izany teny izany. Mila mitandrina isika ny avavantsika izany. Zavatra iray ampitandremany fanahy masina eto. Satria ny tompo lehibe indrindra no
ambaran-ten'Andriamanitra eto de jerevy ny fomba ny zanak'olombelona eo anatrehan'i Jesosy. Dia hoy ny tompo, 7:20, fa hoy izy taminy: ianareo dia avy aty ambany, izao avy any ambony. Ianareo dia avy amin'izao tontolo izao, izao tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Amen. Zava-dehibe zany. Manambara mihitsy fa Jesosy dia avy any an-danitra. Isika dia teraka avy amin'ny renitsika sy ny raintsika. Jesosy ny fanahy masina natao anaty kibon'ny Maria, efa nambara teto izany. Izy avy any ambony, isika ety ambany. Nefa isika mbola mindrany fo ihany. Amindrany fo isika mba ho lasa zanak'Andriamanitra, mba ho lasa zanany, mba ho tafiditra any an-danitra. Ry havana, aza miay izao fiainana izao. Tsara neny any an-danitra, fahasambarana be tsisy toy izany. Mila isika maharitra ny zavatra mafy izay andalovantsika. Entoko, tsy maintsy sarotra ny lalana. Tsy moramora mihitsy ny lalana makany an-danitra. Ao ny ranomaso, ao ny akivina, ao ny alahelo, ao ny tafiky Satana avokoa izany rehetra izany. Ry havana, fa eo Jesosy, raha mbola ety isika dia misy ny alahelo sy ny ady etrehantsika. Rehefa tonga any an-danitra isika, zay isika vao manao repos. Fa aty tsisy repos, ady amin'ny fahavalony aty, ady amin'ny fahavalo. Ry havana, ny fahavalontsika dia feno ety ambony tany. Nisy témoignage anankiray nohenoko ngamba ny 3 andro teo eo, dia nanambara ilay olona tao anatin'ilay izy fa izy zany tany amin'ny afo be, nahita Losifera mihitsy izy. De zavatra niseho niteny zany Losifera taminy hoe be de be devoly ety ambony tany noho ny any amin'ny afo be. Ry havana, zavatra niseho no nefa satria zany olona satanista zany le olona, tena olona mpanompo sampy. Dia izy zany nampahiratany Losifera zany ny masony ahitany ety ambony tany. Dia hitany no nefa niakatra ety ambony tany izy ny amin'ny ara-panahy, fa feno devoly betsaka noho ny olona mandeha. Ry havana, satria niteny mihitsy zany ny fahavalontsika taminy, ohatroatra zao teneny mba tsy hadiso mantsy hoe ety ambony tany zany no toerana fiasanan'izy ireo. Ry havana, zany mihitsy anie, ety anie ny toeran'ny devoly andravantsika, andravantsika, anakana antsika tsy ho any an-danitra. Ka tokony isika hitandrina, tokony isika andoaka devoly foana, ary tena tahotra an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra izy tompo dia manambara eto ny 7:20, koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. De hoy ny tompo ihany hoe, satria raha tsy mino ianareo, fa izao no izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Amen. Zay, io le tsy finonan'ny tompo io. Tsy mino an'Andriamanitra, tsy mino an Jesosy. Efa mahazo kapoka ny olona sasany. Mazavatra betsaka amin'ny fiainany dia mbola mitodo-do foana makany amin'ny faharatsiana. Mbola mandeha foana any amin'ny faharatsiana. Dia ho tonga amin'ny ten'Andriamanitra hoe ho faty amin'ny fahotany. Ry havana, mila mitandrina isika. Ny tompo tsy azontsika vazivaziana, fa zay afafontsika no ujinjaintsika. Izay afafontsika tompoko no ujinjaintsika. Mamafy ara-nofo isika amin'ny faharatsiana dia injinja amin'ny fahasimban-nofo isika. Afo be izany. Raha mamafy ara-panahy isika masina anatiny sy ivelany, masina tahaka an Jesosy, dia ahazo ny fiainana mandrakizay isika. Izay zavatra tsotra anie le izy, tsotra. Fa isika zanak'olombelona no mafy, tsy mety miova, tsy mety miova. Ry havana, tiantsika ny tompo mbola miantso antsika foana izy. 5:20. Dia hoy ireo taminy, iza moa ianao? Hoy Jesosy tamin'izy ireo, ilay nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany, manana zavatra maro ilazana sy hitsarana anareo aho, satria marina izay naniraka ahy, ary izay zavatra reko taminy
no lazaiko amin'izao tontolo izao. Amen. Zay le izy. Ny tompo izany dia mahafantatra tsara satria izy tsy inona no Andriamanitra. Mahafantatra tsara izy tsy zavatra ambarany. Ary ireo olona rehetra reo izay eo alohany dia fantany avokoa ny momba an'ireo. Fantany avokoa. Tahaka n'izy tamin'ny naka ny mpianatrany. Tadidio tsara, afaka jerenao ny bokin'i Matthieu. Nisy mpianatra tonga teo anoloany, tonga dia nambara ny toerana nisy an'ilay mpianatra teo aloha. Ry havana zay le izy. Tsisy miafina amin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny, afaka raisinao naoty ao amin'ny bokin'ny Kôrôntianina faharoa toko 5:10. Tsisy miafina amin'Andriamanitra momba antsika tsiraray avy. Kôrôntianina faharoa toko 5:10. Ovakiko ihany io teny io. Kôrôntianina faharoa toko 5:10. Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsarany Kristy, mba handraisan'ny olona rehetra ny valiny izay zavatra nataony tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Amen. Zay le izy. Isika rehetra zany tompoko. Isika rehetra hoy aho. Na ianao mijery na izay menada eto dia tsy maintsy ho aho averiko indray mpandeha ihany ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsarany Kristy. Eo anatrehan Jesosy zany. Eo anatrehan'ny fitsarana. Ry havana, asa ianao raha efa nandeha takany amin'ny fitsarana. Raha efa tany amin'ny toerana fitsarana ianao dia ohatr'izay. Zaho mbola tsy tany. Saotran'i Jesosy lehibe. Ary ingany tsy hoany mihitsy. Ry havana, amin'ny fitsarana, eo anatrehan'ny fitsarana, zava-doza izany. Io no hanameloka antsika na marina na ho tsara ny ataontsika. Na marina na ho ratsy ny ataontsika. Io zany le fitsarana. Rehefa hita fa marina isika dia ho any an-danitra. Fa raha ohatra ka ratsy dia any amin'ny afo be. Izay tompoko. Tsisy azontsika amboarimboarina amin'ny fotoana io. Efa natrehan'i Jesosy. Mampatahotra izany. Zany teny teo hoe mbola tsy tany amin'ny fitsarana. Ety ambony tany zany ka isaorako an'i Jesosy ary ingany tsy hoany mihitsy aho. Fa efa nentin'ny tompo ny fanahiko teo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra tany an-danitra. Efa nataoko anaty video le izy. Efa hitako zany eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra any an-danitra. Ry havana, ho zava-doza, ho zava-doza. Ho zava-doza ho aho. Raha ohatra ka manota isika. No ho tonga anatrehan'i Jesosy sy ny ray masina. Zava-doza ny anjorantsika. Satria eto ny ten'Andriamanitra dia manambara hoe eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisany olona rehetra ny valiny izay zavatra nataony tenany. Izay nataony tenantsika izany. Ny tenantsika isam-batan'olona dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Amen. Hitanareo izany? Na tsara na ratsy dia izay no hamalian'ny tompo antsika. Ry havana, ny tompo dia niteny teto amin'ny bokin'i Jaona momba ny amin'ny hoe mana zavatra maro ilazana sy hitsarana anareo aho. Zay le izy. Fantany avokoa ny anatin'ny sain'ireo olona ireo. Fantany. Ary iseho anatrehany ireo amin'ny fotoana ho avy. Mbola tsy zao aloha fitsarana farany. Ho avy zay rehefa tapitra tontolo izao. Mbola tsy zao aloha. Dia amin'ny fotoana io reto olona ireto ato anaty Baiboly dia iseho anatrehan'i Jesosy. Satria efa maty izy ireo. Efa maty izy ireo. Satria amin'ny vaninandro fotoanantsika iainantsika zao isika ny amin'ny ten'Andriamanitra ity. Fa ireo koa dia iseho amin'izany fotoana izany. Dia tsiaro ny zavatra niseho tamin'ny fotoanan'i Jesosy teo alohan'izy ireo satria iseho miharihary. Ho hita miharihary eo anatrehan'i Jesosy ireo olona rehetra ireo. Isika koa. Ry havana mandeha tsiraray ne isika eo e. Zay na feon'ny tompo anaty tamin'ny fitsarana. Tsiraray mitandahatra. Samy manana ny torony. Tsy tonga dia miaraka be fa tsirairay. Zay le hoe araka ny teny tompo teo hoe atao amin'ny bokin'ny Kôrôntianina hoe
ny tena ny tsiraray avy tsy afaka ifampitana isika fa nyray aloha de vita ny ndray de nyray indray avy eo. Zay ny any fitsaran'Andriamanitra mitandahatra izany eo ny angovotra ry havana engany mba tsy ho very ny fanantsika. Ahoana ny ataontsika mandrapatonga ny tolontsika ry havana miova mibeba marina aza miovaova ny fiainanao fa miova tanteraka ho an' Jesosy 100%. Aza miovaova hoe anio ao anto rehefa avy eo za de anota indray ry havana zava-doza ao amin'ny bokon'ny Jeremia koa Jeremia 10 azafady Jeremia 7:10 tao vakintsika Jeremia 7:10 dia hoy ny tenin'ny Tompo vakiko amin'ny anarany: izao Tompo no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanomeny olona rehetra araka ny aleany avy dia araka ny vokatry ny asany. Amen. Zay le izy no mahalala ny fontsika rehefa mamaky tenin'Andriamanitra tompoko de tena raiso mihitsy zavatra velona tsy na ny tenin'Andriamanitra velona ho amin'ny fanantsika ny tenin'Andriamanitra de tena raisina tena hoe hita maso mihitsy zany ilay tenin'Andriamanitra satria ny tompo no miteny. Zay ne le izy ny tompo no miteny. Eto zany Andriamanitra de miteny amintsika izao Tompo no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanomeny olona rehetra araka ny aleany avy dia araka ny vokatry ny asany. Amen. Ry havana misy asa eto ambony tany ny andehanantsika eto, misy asa ao. Inona no asan'Andriamanitra ataonao? Sao de manao asan'Andriamanitra ianao nefa ny tsy araka zay tiany tompo. Mandiny tena tompoko raha tena mpanompon'Andriamanitra marina ianao satria tokony tena hoe manaraka tahaka ny Jesosy isika, manaraka tahaka ny Jesosy isika. Ry havana isika tsiraray avy no hotsarain'Andriamanitra, isika tsiraray avy. Ao amin'ny bokin'ny Ezekiela 20:10 io no vakintsika farany. Ezekiela 20:10 dia ibebaka isika 9:30. Ezekiela 20:10 dia hoy ny tenin'ny Tompo vakiko amin'ny anarany. Azafady 9:20. Ezekiela 20:10 hoy ny tenin'ny Tompo vaky anarany. Ny olona izay no faty, ny zanaka dia tsy hitondra ny heloky ny rainy, ary ny ray dia tsy hitondra ny zanany. Ny marina dia ho aminy ihany, ary ny faratsy ny ratsy fanahy kosa dia ho aminy ihany. Amen. Ao amin'ny 14 koa dia misy an'izao koa naran-Jesosy Tompo: indro ainy aina rehetra toy ny ainy ray dia toy izany koa ny ainy zanany, samy ay ireny ny olona izay manota no faty. Amen. Amin'ny version hafa dia fanahy no tenin'Andriamanitra. Averiko zany ataoko hoe naran-Jesosy Tompo: indro ay ny fanahy rehetra toy ny fanahin'ny ray dia toy izany koa ny fanahin'ny zanany, samy ay ireny ny olona izay manota no faty. Amen. Ry havana zay le izy. Ny olona izay manota no faty. Ny Tompo ny teny amintsika anio fa ho faty amin'ny fahotantsika isika raha tsy mino. Ho faty amin'ny fahotantsika isika raha tsy mino. Ry havana miova de mbola misy ny fotoana. Eto amin'ny 9:20 teo amin'ny Ezekiela 20:10 dia manambara fa ny heloky ny zanaka dia tsy hoentin'ny rainy, ary ny heloky ny rainy dia tsy hoentin'ny zanany. Ry havana tsy afaka hitondra ny heloky ny renintsika isika na ny raintsika, papako moa efa maty. Enao no malala zay mbola velona manodidina anao, na peta-po aminao io, na bebe anao io, na iza tsy afaka
hitondra isika ny heloky ny olona manodidina antsika. Za fotsiny ataoko exemple, tsy afaka hitondra ny heloky ny vadiko aho, tsy afaka hitondra ny heloky ny ireo zanako aho, tsy afaka hitondra ny heloky ireo zanako aho, tsy afaka hitondra ny heloky ny rata-po amiko aho, tsy afaka hitondra ny heloky ny reniko aho. Zay le izy. Isika tsiraray avy no mitondra ny helokantsika. Ny fanahy zay manota no faty. Ny tompony teny amintsika anio, mampitandrina antsika anio, fa ho faty amin'ny fahotantsika isika raha tsy mino. Ry havana hibebaka isika, mibeba amin'ny fona manontolo, dia mbola misy ny fotoana. Oka ianao andohaly ka, raha afaka mandohaly ka. Ry havana, kely sady ho avy Jesosy. Ary na fibebana dia androaka devoly isika. Androaka devoly isika satria ny fahavalo dia romotra ka tsy maintsy roaina ny fahavalo. Oka ianao ijoro, aza matahotra mandroaka devoly. Misy angeny matahotra mandroaka devoly e. Vao mino devoly ho faly hipetraka aminao raha matahotra ianao. Nefa isika nomeny tompo fahefana mandroaka ny fahavalo. Roana amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta izy dia lasa. Zay ne. Vao manao Jesosy dia mitsoaka izy. Ny anaran'ny tompo tsy zakany. Tsy azo tononana amin'ny hafa be koa ny anaran'i Jesosy. Tonga dia miongana ny any raha vao ohatra ka manona anaran'i Jesosy any amin'ny hafa be. Paritaka daholo ny devoly rehetra vao mare hoe Jesosy any amin'ny hafa be. Ry havana zay. Ka aza matahotra mandroaka devoly tompoko. Fa kely sy bitika izy efa resy. Fa ny tompo no tokony atsontsika hiady ho antsika. Andohaly ka isika tompoko. Andohaly ka isika. Mibebaka isika. Hoeto amin'ny tompony ny tenanao. Jesosy malala ao. Indreto izay Jesosy. Miantso anao tompo. Mibebaka Jesosy eo anatrehanao. Satria tompo mpanota izay. Ratsy izay Jesosy. Zinona moa izay tompo. Nefa mbola nofidiana ho isan'ny zanakao Jesosy. Jesosy malala ao. Mamela anay tompo. Mamindra fo aminay. Jesosy mpanota ratsy izay. Tsy mendrika izay Jesosy. Nefa mbola tsonao ihany. Amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy. Mba hibebaka eo anatrehanao. Tompo. Nampitandrina anay ianao anio Jesosy. Ny teny ianao. Fa ny fahotanay tompo. Ny fahotanay tompo dia afatenay. Tompo. Mibebaka izay Jesosy. Mamela tompony elokay. Izay mibebaka marina aminao Jesosy. Satria mpanota tokoa izay. Ratsy izay Jesosy. Menatra anao izay Jesosy. Mifona tompo. Mifona Jesosy. Mamela ny tsy famendrehanay. Jesosy. Ny amin'ny fisainanay Jesosy. Ny amin'ny tsy finonay Jesosy. Tompo, maro ny zavatra mampisalasala anay Jesosy. Tompo mifona. Satria Jesosy ny fisalasalana eo anatrehanao dia efa ota izany. Ota izany Jesosy. Tompo. Zavatra kely fotsiny dia averenay Jesosy. Zavatra kely fotsiny. Satria Jesosy ilay fahavalo dia faly miambina anay Jesosy. Tady andravanay. Ka tsy tia tompony fibebanay ka indreto tompo mibebaka Jesosy. Mibebaka eo anatrehanao mpanjakany mpanjaka. Mifona Jesosy. Mifona mamela anay Jesosy. Mifona tompony amin'ny tsy fatokina anao indraindray. Tompo mifona. Ny amin'ny fiheveranay manofo anay Jesosy nefa ny tompo indraindray tsy araka ny sitraponao. Ka mifona Jesosy. Mifona Jesosy ny amin'ny fisainanay zanak'olombelona. Mifona tompo. Diovy ny fisainanay Jesosy. Mba hisaina mandrakariva izay rehetra tianao. Izay tianao amin'ny fiainanay Jesosy. Ka ankatoanao marina izay. Tompo malala ao. Mba tsy mpiaino fotsiny izay tompo. Fa mba mpiaino mankatoa Jesosy.
ka hafaly anao Jesosy io. Jesosy malala o. Sasao amy ranao ny fisainanay mbanina fisainana madio izay. Sasao amy ranao tompo ny saina hitsiraray avy Jesosy. Mba saina hankatoa anao, saina hiaino anao, saina hanaradia anao Jesosy. Ny saina koa ny any an-danitra Jesosy. Jesosy io. Mifona tompo ny amin'ny zay noho ny sofinay. Tompo maro ny zavatra renesinay tompo, tsy araka ny sitraponao. Tsy araka sitraponao tompo. Misy tompo ireny eninay, fa tsy tianay hainao akory Jesosy. Diovy amy ranao Jesosy ny sofinay. Diovy amy ranao Jesosy ny sofinay mba haharezavantsy foana Jesosy. Mba hafaly ny fonay tompo ary hafaly anao koa Jesosy. Mifona Jesosy. Mifona tompo, diovy amy ranao ny sofinay. Diovy amy ranao ny sofinay Jesosy. Zay loto rehetra Jesosy io, tafiditra anatin'ny sofinay Jesosy. Zay nalefa ny fahavalo Jesosy io. Dia ka diovinao amy ranao Jesosy. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy. Jesosy io. Ny masonay Jesosy. Ho an'izay manamaso Jesosy. Tompo malala o. Diovy ny masonay Jesosy. Satria tompo, rehefa mijery izay indraindray, dia mijery vilana Jesosy. Tompo mifona Jesosy. Mifona Jesosy. Na ny fijerinay raha tompo dia mitsara indraindray. Zinona moa zay Jesosy? Zinona moa zay? Ratsy kely sy bitika ka mifona Jesosy. O ka tompony masonay diovinao amy ranao Jesosy. Mba hijery mahitsy ary hianatra nataonao Jesosy. Miondrika. Miondrika Jesosy. Fa nampianarinao anay izany. Mba tsy hanotanay Jesosy. Diovy tompony masonay. Mba ho maso mendrika eo anatrehanao. Diovy Jesosy ny masonay amy ranao. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy. Oka anao hanala ny kirana amin'ny masonay. Oka anao hanala ny kirana amin'ny masonay Jesosy. Diovy ny masonay Jesosy. Amy ranao so. Jesosy io ny vavanay. Ny vavanay io tompo no tena miteniteny foana indraindray. Tsy araka ny sitraponao. Jesosy io mifona aminao izay. Mifona aminao izay Jesosy io. Ny amin'ny fiteninay tafahoatra loatra indray amin'ny olona Jesosy. Ny amin'ny resabe Jesosy indraindray. Tompo. Ampianaro ay angina izay. Ampianaro ay andin-tena izay Jesosy. Tompo. Mifona ny amin'ny vavanay. Ny amin'ny lelanay. Tompo malala o. Ny amin'ny avinavina na ny maso na ny vava Jesosy na amin'ny fiteny. Tompo. Diovy Jesosy ny vavanay. Amy rano so. Amy rano so Jesosy. Tompo malala o. Feloto ny vavanay. Feloto ny vavanay Jesosy. Ka sasao amy rano Jesosy. Sasao amy rano Jesosy. Ny vavanay. Jesosy. Diovy Jesosy ny tananay. Ny tananay tompo. Tokony hanomponay anao. Anaovanay ny asanao Jesosy. Anaovana soa. Nefa indraindray Jesosy io. Dia mandray zavatra tsy mendrika tompo. Tompo malala o. Any amin'ny toerana izay andehananay Jesosy. Mahakasika zavatra tontolo izao Jesosy malala o. Tompo malala o. Diovy ny tananay amy ranao Jesosy. Diovy ny tananay amy ranao Jesosy o. Sasao zay Jesosy malala o. Sasao zay Jesosy malala o. Amy ranao. Amy ranao Jesosy. Angataony rano Jesosy anadio anao. Anadio anao satria ny rano ireny no afaka manadio antsika, mamela antsika. Jesosy. Diovy amy ranao tompony tongotray. Tena le ny tongotray Jesosy io. Ka tsy mendrika teo anatrehanao. Tompo diovy amy ranao Jesosy ny tongotray. Mba adio.
Mba hadio Jesosy io. Mba hamindra amin'ny fahamasinana mandrakariva. Sy am'izay tokony aleha ihany Jesosy ny andehanan'ny tongotray. Tompo, sakany Jesosy zay mibebaka aminao ato Jesosy, ka tsy maharesy Jesosy ilay ratsy raha mandehandeha any toerana tokony tsy aleha Jesosy. Okanao Tompo hitansehatra, satria Tompo tsapako eto, fa misy ny maniry tsy andeha amin'ny toerana ratsy nefa tsy mahavita irery. Ka okanao Tompo hitantsehatra Jesosy io, rehefa mitaraina aminao izy Jesosy. Rehefa mitaraina aminao izy Jesosy, okanao hianakana anazy Jesosy. Mba tsy havery azy Jesosy. Mba tsy andeha nifandrika Jesosy io, zay velarin'ny Satana Jesosy io, sakano izy Jesosy. Sakano Jesosy. Jesosy io. Ianao tompony manakana. Manakana tompony ajenao no mijoro eo aloha manakana Jesosy io. Eny Jesosy. Ianao ilay Andriamanitra tsara indrindra. Ianao ilay lehibe indrindra Jesosy io. Ianao ilay masina sy mahery. Jesosy io. Diovy amaranao Jesosy ny tenanay manontolo. Ny tenanay manontolo Jesosy io. Ny atinay, ny vavonay, ny tenanay manontolo Tompo. Ny am'izay zavatra nohanay Tompo ka tsy mendrika teo anatrehanao. Sotronay ny ranao Jesosy. Sotronay ny ranao Jesosy. Anadio ny mombanay rehetra. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy no sotroko. Ranao Jesosy no sotroko. Ranao Jesosy no sotroko. Diovy ny taovako Jesosy. Diovy ny tenako Jesosy mba hadio mba ho mendrika anao. Ranao Jesosy io. Ranao Jesosy io. Oka tokony ranao tokony andrakotra anay tsiraray avy ny ankonanay tsiraray avy Jesosy. Oka tokony amindrafo amin'ny ankonanay tsiraray avy zay manankonana. Mamela tompony isambatan'olona. Mamela Jesosy io. Arovy Jesosy ny ankonanay tsiraray avy. Amboary Jesosy ny ankonanay tsiraray avy. Tompo rakofy amin'ny ranao Jesosy. Ataovy ao ambanin'ny tana maherinao. Ataovy ao ambanin'ny tana maherinao. Eny Jesosy. Ianao ilay naniraka anay hoe roay ny devoly de tositranaireo izy. Ka hitsangana izay Tompo. Androka ny asan'ny fahavalo zay mitady andavo anay. Ka naranao Jesosy efa Nazareta no hitsangana anay. Androany ny asa matin'ny Satana rehetra. De didina aminareo Jesosy miala ny Satana de dorana amin'raha Jesosy efa Nazareta miala. Ferany andavaka ny ainareo. Miala. Miala. Dorana amin'raha Jesosy efa Nazareta. Miala devoly Jezebela. Dorana amin'raha Jesosy. Dorana amin'raha Jesosy ny andavaka ny elo plasinareo. Miala nareo. Ety entanareo. Miala totokatrano. Miala amin'ny ankohona. Miala amin'ny asan'Andriamanitra. Miala amin'ny écran. Dorana amin'raha Jesosy. Dorana amin'raha Jesosy. Davaka ny elo plasy misy anareo. Miala nareo. Miala devoly Lucifera. Didina amin'raha Jesosy efa Nazareta. Dorana amin'raha Jesosy. Dorana amin'raha Jesosy andavaka ny elo plasinareo. Ferany andavaka ny elo Lucifera. Ferany andavaka ny elo. Rano Jesosy. Rano Jesosy. Rano Jesosy. Miala tsy ambina fi paresy. Paresy dorana amin'raha Jesosy. Miala devoly Belzebuba. Dorana amin'raha Jesosy. Dorana amin'raha Jesosy andavaka ny elo plasinareo. Tsy ambinareo. Efa resy amin'raha Jesosy. Miala nareo. Miala devoly dragona. Tena amin'raha Jesosy. Tena amin'raha Jesosy. Tena amin'raha Jesosy. Andavaka ny elo plasinareo. Tsy ambinareo. Miala devoly vavindrano. Didina amin'raha Jesosy. Tena amin'raha Jesosy. Tena amin'raha Jesosy. Tena amin'raha Jesosy. Andavaka ny elo plasinareo. Miala nareo. Miala nareo. Miala nareo. Miala devoly rehetra mandringana rehetra. Tena amin'raha Jesosy. Tena amin'raha Jesosy. Miala nareo. Dorana amin'raha Jesosy. Dorana amin'raha Jesosy. Dorana amin'raha Jesosy. Andavaka ny elo plasinareo. Miala devoly aty fantesana. Miala nareo. Eto atanareo Satana. Eto Satana. Miala devoly vazimba. Dorana amin'raha Jesosy. Dorana amin'raha Jesosy. Efa resy nareo. Efa resy nareo. Any andavaka ny elo plasinareo. Miala nareo. Rano Jesosy. Rano Jesosy sotronay. Rano Jesosy sotronay. Rano Jesosy sotronay. Rano Jesosy sotronay. Rano Jesosy mandrakotra ny ankonanay tsiraray avy. Rano Jesosy mandrakotra anay tsiraray avy. Miala devoly mandravaravany amin'ny fifankatiavana rehetra. Miala tena amin'raha Jesosy. Tena amin'raha Jesosy efa resy nareo. Miala nareo tsy ambiny nareo. Efa resy nareo. Miala nareo. Efa resy nareo. Andavaka ny elo plasinareo. Miala nareo devoly fankalana rehetra. Tena amin'raha Jesosy. Tena amin'raha Jesosy. Andavaka ny elo plasinareo. Miala nareo tsy ambiny nareo. Miala devoly kalaloha. Dorana amin'raha Jesosy. Dorana amin'raha Jesosy. Dorana amin'raha Jesosy. Andavaka ny elo plasinareo. Miala devoly mena ralahela. Dorana amin'raha Jesosy. Dorana amin'raha Jesosy. Andavaka ny elo plasinareo raha Jesosy efa Nazareta.
mianareo tsy ambinareo, mianareo, mianareo tsy ambinareo, mianareo rano Jesosy mandravaranareo, miala devoleny amin'ny elon'ny rivotra rehetra eny, zay mitandriny ndravany tsy ambinareo fa torana amin'ny rano Jesosy, sabatry ny tompo mandravarava ny favalo, mandravarava ny favalo, mandravarava ny favalo, mianareo ny asa matsatandray manafika ny hoavy Jesosy de torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana sy faresinareo tsy ambinareo, eto tanareo Satana, tsy makasika ny asan'Andriamanitra nareo, tsy makasika ny hoavy Jesosy nareo, na ny tia Belzika zany, na ny eran-tany zany, na any an-tobo zany, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy mandravarava favalo tsy ambinareo, tsy ambinareo, efa resinareo nitetika hatraton'ny Satana, fandravan'ny tsy ambinina, fa ny tompo Andriamanitra mahery no miaro no avy Jesosy, izy no tompo no avy Jesosy, ka raha ny tompo mandravarava ny favalo rehetra, mandravarava ny favalo rehetra, efa resinareo. Sotranao Jesosy ka ny ranao tompo andrakotra ny ankonay tsiraray avy, andrakotra ny tenanay, andrakotra ny mombanay, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy no mandrakotra anay. Atsovo ny rano Jesosy andrakotra anao sy ny tenanao mombanao, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy no aoka tompony andrakotra ny tenanay, andrakotra ny ankonay, andrakotra ny fiainanay Jesosy malany. Fenoy anao Jesosy io, fenoy anao Jesosy ny ranao tompo, no aoka ameno anay, ameno anay, ameno anay, ameno anay Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, aoka tompo ameno ny ankonanay, ameno ny tranonay tsiraray avy. Aiza Jesosy misy ny zanakao eran-tany, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy mandrakotra anay, mandrakotra anay ny fanananay, ny mombanay, ny tenanay, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao sy no manda afo manodidina anay, manda afo manodidina anay, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, fenoy anao zay Jesosy io, fenoy anao zay Jesosy io, misotro anao Jesosy, aleluia, aleluia. Andohalika isika hangataka ny fanahy masina, andohalika isika hangataka ny fanahy masina. Jesosy io, miverina mandohalika izay Jesosy, mangataka ny fanahy masinao, fanahy masinao Jesosy io, mangatahanay mba ameno anay Jesosy, fenoy anao zay fanahy masinao, satria tsy mahavita tena izay, milanao zay fanahy iray, andrakotra anay, ameno anay indray, anavao anay, ampianatra anay, hitarika anay alalan'ny fahamarina rehetra, fanahy masinao, manatrehanay, fenoy anao zay fanahy iray, azavao ny mombanay tsiraray avy, azavao ny mombanay tsiraray avy, fanahy iray, ho any amin'iza moa izay Jesosy, raha tsy ho any aminao, enoy anao eto, zao rehefa tia dia tia hatramin'ny farany, zao rehefa tia dia tia hatramin'ny farany, aza miverina amin'ny nalohanareo, eny, mananatra ny fanahy masina eto, misy olona miverina amin'ny otany izany, aza miverina amin'ny nalohanareo hoy ny Tompo, eny, niovy ianao ankehitriny, ka aza miverina amin'ny nalohanao, hoy ny fanahy masina, mijoroa tsara, fa eny an-danitra Andriamanitra miondrika mijery zanak'olombelona, mijery raha misy manao ny maro, eny, sampanoto avokoa izy rehetra, ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra, mibebaka anareo anio, mibebaka anareo, miaino ny Tompo, miaino ny Tompo, ny am'izay tena nibebaka marina, ka aza miverina amin'ny nalohanao intsony ianao, ry zanak'olombelona, fahitaianao ny Tompo raha mankatò azy, dia hihinana ny vokatrareo, zay nisatsara anareo, eny, tsy ho avy tsony ny mpangalatra, angalatra, fa ny Tompo Andriamanitra tsy toa no hiaro anao,
sy ny ankonanao. Raha mino ianao, raha mino ianao. Eny, ho avy ny tomponareo ka mifoazy, mifoazy, aza malaina, aza malaina. Beny an-danitra Andriamanitra miondrika mijery zanak'olombelona, miondrika mijery zanak'olombelona. Ny lanitra sisa fiandrianany, ny tany no fitoeran-tony, ny tany no fitoeran-tony. Ka miovay anareo, mijoroy anareo, miamasina hatrany, manamasina ny tenanareo, ianareo zay miantso ny ray, manamasina ny momba anareo. Eny, aza manaiky ho rebireben'ny olona fa mijoroa, mijoroa, mijoroa tsara, fa izany no sitraky ny rainareo zay any an-danitra. Dia ho vonjena ianareo, ho vonjena ianareo. Dia ho hitanareo indray ny tsy tovizan'ny marina sy ny meva, dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Ho avy ny fotoana, efa tonga ankehitriny. Raha ny tena mpivavaka dia mivavaka amin'ny ray amin'ny jaona toko faha-efatra, andiny faha-telo amby roapolo ka hatramin'ny faha-efatra amby roapolo. Eny, ny ray dia fanahy, ary ny olona toy izany no tadiavin'ny ray. Bavaka amin'ny fanahy, fanahy sy ny fahamarinana. Efa tonga ankehitriny. Joela, Joela, toko faha-telo. Mifoazy ianareo zay miantso anarany tompo, dia ho vonjena ianareo, dia ho vonjena ianareo. Aza mikambana amin'ny fanaon'izao tontolo izao intsony, dia ianareo ny rainareo zay any an-danitra. Tahaka ny nony teo aloha, tahaka ny nony teo aloha an'ireo ray tsy reninareo ara-panahy: Abrahama, Sara, Noa, eny, Josefa, Jakoba, Debora, Foiby, Paoly, Saoly. Eny, Paoly ilay atao hoe Saoly. Eny, miova, miova, Petera, Jakoba, Maria. Eny, Maria Magdalena, Maria Magdalena, ilay nisy fanahy ratsy fito. Tiany tompo ny zanany rehetra, na dia feno fanahy maloto azy, dia navotany tompo rehefa manatona mibebaka aminy. Rehefa manatona mibebaka aminy, ianao koa mety mihoatra ny fito ny fanahy ao anatinao, ny fanahy ratsy ao anatinao, fa tiany tompo ianao. Miverena aminy dia mbola misy ny fotoana, fa misy ny afo be, misy ny afo be. Tsy ho zakanareo izany, tsy ho zakanareo izany. Miverena amin'ny tompo, aza miverina amin'ny alohanao, aza miverina amin'ny alohanao.
ny teniko. Isaorany tompy anareo ny fanenana. Isaorany tompy anareo ny fanenana. Saotra anao, Jesosy. Saotra Jesosy ny amin'ny famondramponao. Saotra Jesosy io ny amin'ny nanomezanao ny tenanao Jesosy toana. Saotra tompo mitafita satria tianay ianao. Nanavitra anay ianao. Saotra Jesosy. Inona avalinay tompo ny sorehetra nataonao taminay Jesosy. Manolotra ny tenanay zay Jesosy ho anao. Anao zay sitrakao Jesosy. Anao zay tianao Jesosy. Misaotra Jesosy. Aleluia. Nahitra ho anao. Tera ho anao Jesosy. Ianao lay Andriamanitra. Ianao lay Andriamanitra. Saotra. Saotra. Amen. 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 Alléluia. Dia mamerina ny fiarabanantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy ary ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fiadanana, ny fahasoavana, indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina izay vao namangy antsika teo. Eo amintsika mandrakariva izy ary rehefa miantso azy tsika dia miteny izy tamin'ny heriny rehefa natao ny fotoana nandritsy ny fotoam-pivavahana fivavahana dia efa niteny koa ny fanahy masina hoe eto aminareo izany ny tenin'ny tompo tamin'izay hoe eto aho hoy ny fanahy masina. Nandritsy ny fotoana taonany ny fivavahana izany dia ankehitriny izy mbola manatrika antsika ary miteny amintsika ihany koa ka dia misaotra ny tompontsika, misaotra ny mpanompony Mama Felicia izay nitarika ny fotoana ny amin'ny fampibebahana sy ny fiantsoana fanahy masina. Aingane ny fanahy masina hitoetra amintsika, hitombo ary hitobaka amin'ny fiainantsika manodidina antsika tsirairay avy ka dia hiseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainantsika aloha voalohany indrindra ary koa manodidina antsika dia ny amin'izao tontolo izao. Izany ny faniriantsika dia ny tory ny ampahafantatra fa velona ilay Jesosy Kristy arahantsika ary misy ilay Jesosy Kristy arahantsika. Izay zany no efa nambaran'ny mpanompony teo hoe ho faty amin'ny fahotanareo ianareo raha tsy mino fa izao no izy. Izay zany ny tena hoe fakapanahy sy fahotana ataon'ny maro ankehitriny tsy mino ary misalasala hoe tena Jesosy tokoa hoe ilay zanak'Andriamanitra. Ny jiosy moa zany hatramin'izao dia tsy mino fa mbola miandry ilay Mesia izay ho avy. Mbola tsy tonga n'azy Mesia fa tsika kristiana efa mino fa ilay Jesosy Kristy izay nitenenina io ilay zanak'Andriamanitra ka tokony inoantsika izany. Eto dia misaotra ny tompo ihany koa amin'izao fotoana izao. Aza reraka, aza kivy ianao amin'ny fanarahana ny tompo indrindra amin'ny fotoam-pivavahana, fiaraha-mivavaka tahaka izao satria tsy ho fantatsika izany, mety ho ampahafantarina antsika matetika izay mety amin'ny fotoana satria ho avy ny fotoana hisian'ny fiaraha-mivavaka mivantana. Mivantana io indrindra rehefa any amin'ny Toby na any Madagasikara any dia atao mivantana io mety tsy ho adiny iray, tsy ho adiny roa, mety iray andro manontolo dia sain'ny tompo mitady eto mandritry ny alina manontolo fa mila maharitra izany tsika ny amin'ny fitadiavana ny tompo. Dia efa sainy miomana amin'izany sady tsika satria maki teny tsika izany izao izay hoe mifankazara mitsitohy ianao dia miadana. Mila mifankazatra izany, mila eo aminy eo foana. Ny olona mifankatia dia tena tsy mety misaraka, hitantsika izany ary fantatry ny maro izany fa na dia efa eo ary efa amin'ny alina manomboka tsisy zavatra atao fa dia eo fampiandry fotsiny eo fa maraina atao hoe mandrapaharivo ny andro, mandrapahary ny andro, mandrapaharainy ny andro indray izy dia eo da tsy mihetsika eo ireo rehefa hoe mifankatia izany dia eo na miresaka io na tsy miresaka dia tahaka izay koa tsika ilay miaraka amin'ny tompo. Raha tianao Jesosy raha tianao ny tompo, tianao ny ray dia eo ianao izany maharitra eo, maharitra
mihaino ny tenin'Andriamanitra, maharitra, mivavaka, maharitra, mihira, mitady ny fanahy masina, mihaino ny tenin'ny Tompo satria hamaky tenin'Andriamanitra tsika. Misy mieritreritra hoe lava izy zany fa mila maharitra, zay ilay atao hoe mifankatia. Eo dia mifanohana eo zany na mora na misarotra araka ny fiteny ka dia hisoratsika ny Tompo ny amin'ny efa nampibebahana antsika teo araka ny tenin'ny mpanompony teo dia alohan'ny andraisantsika fanasan'ny Tompo aorian'ny fampairezana foy zany dia hisy fiantsoana raha mbola tsy nandray an'ny Tompo ianao dia fotoana zany hanoloranao tena ho an'ny Tompo, manao vavaka, fanoloran-tena na atao anatin'ny fiaimorana, atao anatin'ny fahazarana arak'ilay teny teo hoe na miverina tamin'ny lohany. Efa niala tamin'ny fahotana dia miverina indray fotoana zany zao raha tia hanavaon'ny fanoloran-tena ianao dia hanao vavaka ny amin'izany koa tsika avy eo. Ny homana saditsika zany alohan'ny hamakitsika anazy dia nomeko sady zany ny liko efatra amby roapolo, liko toko efatra amby roapolo, ny andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo ihany aloha no vakiantsika. Zay no vakiana fa vakiantsika dia aleontsika mamaky manontolo dia aleontsika hivavaka alohan'ny hizarantsika hanazavana ny teny zany men'ny fanahy masina. Vakiana ny liko toko efatra amby roapolo, andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Liko toko efatra amby roapolo, andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Misy lohateny eto amin'ny baiboliko zany hoe teny an-dalana nakany Emaus. Indreo nisy roa lahy tamin'izy ireo nandeha tamin'izany andro zany akany amin'ny vohitra atao hoe Emaus, tokony ho 80 stadio avy eo Jerosalema. Dia niresaka ny amin'izay zava-mitranga rehetra izy. Ary raha mbola niresaka sy niady hevitra izy ireo dia nanantona Jesosy ka niaraka taminy. Nefa nosakanana ny mason'ireo mba tsy hahafantarany azy. Ary hoy izy taminy, inona izany resahanareo ety ampandehanana izany? Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Ary ny iray izay atao hoe Kleopas dia namaly hoe, ianao irery va no vahiny mitoetra ao Jerosalema izay tsy mahalala ny zava-mitranga atao amin'izao andro izao? Fa hoy izy taminy, zavatra inona moa izany? Ary hoy izy roa lahy taminy, niamin'i Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Dia ny amin'ny nanoloran'ireo lehiben'ny mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azafady, azy hanamelohany azy ho faty sy ny nanombohany azy tamin'ny hazo-fijaliana. Nefa nantenanay fa izy no ilay efa hanavitra ny Israely. Ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo tao aorian'ny nitsangana izany. Nefa koa ny vehivavy sasany namanay dia nahavery hevitra anay fa tany amin'ny fasana vao maraina be izy ireo ka tsy nahita ny faty, dia tonga ka nilaza fa nahita anjely niseho izay nilaza fa velona izy. Dia nandeha nakany amin'ny fasana ny sasany izay miaraka aminay ary nahita araka izay nolazain'ny vehivavy nefa tsy hitany izy. Ary hoy izy taminy, ry adala sy vojasaina, tsy mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany. Moa tsy tokony niahatra izany va Kristy ka hiditra any aminay? Dia nanomboka hatramin'i Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Rehefa akaiky ny vohitra izay alehan'izy roa lahy, Jesosy kosa dia toa nikasa handeha lavitra kokoa
Fa izy roalahy dia nanery azy hoe mitoera aty aminay fa efa hariva izao ka lasa andavitra ny andro. Dia niditra hitoetra tao amin'izy ireo izy. Rehefa nipetraka hisakafo, niaraka taminy izy dia nandray ny mofo ka nisaotra sy namaky izany ary nanome azy ireo. Dia nahiratra ny mason'ireo ka nahafantatra azy. Fa izy kosa dia tonga tsy hitany. Dia nifampiresaka izy ireo hoe tsy nangorakoraka va ny fontsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika. Amen. Vavatsika tompo. Eny ray io. Misaotra anao zay satria miteny aminay foana ianao. Ankehitriny tompo hifampizara, hifampiresaka aminao zay dia manatrehanay foana. Efa hitanao fa na masina efa niteny taminay fa nampianatra anay, fa nananatra anay ianao teo nefa mbola angatahanay mba hampaharitra anay ny amin'ny hiresaka aminao. Ianao tokoa no tianay Jesosy ka zany mba tianay hiaraka aminao, hidinidinika, hiresadresaka aminao ary indrindra hiaino ny feonao tokoa. Ka ataovo mpiaino mankatoy zay fa tsy manadiny ihany ka zay ambara eto aoka tsisy hiverina aminao raha tsy hamokatra ao anatin'ny fonony tsirairay avy ka dia mitenena araka ny fombanao fa voninkaino zay tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany. Alleluia. Amen. 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 Tsara ny tenin'ny tompo araka ilay teny teo dia raha vakiana zany dia hoe lava izy. Fa raha ny tena tsara ary raha tena mamaky tsika zany amin'ny andininy fa 420 manontolo io izay manambara eto moa zany izy ohatran'ny hoe manome an'le tantara teo aloha kely ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty tamin'ny nahitany zareo fa hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Dia zay no ohatran'ny hoe feheziny tsy vakiantsika hatramin'ny farany ilay izy fa tantara tena hoe mahafinaritra, tsara fantatritsika kristianina. Tsika zany tsy mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra hany ka tsy mahafantatra dia lasa ohatran'ny hoe fitahan'ny olona na lasa hoe manaraka ambokiny koa. Fa mila mamaky dia mangataka amin'ny fanahy masina. Zay koa zany zava-dehibe aloha mamaky ny tenin'Andriamanitra dia angatao foana ny fanahy masina fa izy no hanazava. Tsy tsika zany no mahay an'io teny io fa ny fanahy masina ihany no mahay manazava ny tenin'ny tompo. Dia arak'ilay teny teo zany tena mahagaga fa ny tompo zany efa niteny tamin'ny bebahana teo hoe ho faty amin'ny fahotanareo ianareo raha tsy mino fa izao no izy. Eto efa niteny mihitsy Jesosy hoe zany ka ho faty, izao no tenin'ny soratra masina, izao no tenin'ny mpaminany, izao no teny tamin'ny Mosesy, izao daholo no teny ao amin'ny baiboly tao fa tsy nino ilay mpianatra na tsy mahatoky any ka ho faty ny fahotana. Ho faty satria ireo ary rehefa maty Jesosy zany rehefa hoe nomboana tamin'ny hazofijaliana dia nalevina dia samy nandeha tamin'ny lalana izy roalahy reto hoe handeha lalany Emaosy. Veriko vakiana zany ny teny aloha zany andinin'ny 17 amin'ny Jesosy hoe indreo nisy roalahy tamin'izy ireo nandeha tamin'izany andro izany akany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy. Tokony 80 stadio avy eo Jerosalema. Jerosalema zany tao Jerosalema no nanomboana an'i Jesosy. Tao zany nandevenana azy dia somary miataka kely zareo. Mahagaga ty Emaosy ty tsy voateny matetika io amin'ny baiboly tany aloha tany fa matoa nambarany eto dia tiany ampifantary mihitsy hoe zavatra nisy io fa tsy lainga. Hoe raha mamaky zany raha manontany ianao amin'izao fotoana izao dia tena misy zany atao hoe Emaosy zany vohatra io zany 80 stadio zany amin'ny teny gasy fa amin'ny teny mahazatra raha tena hoe mahazatra antsika amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny 12 kilometatra eo. Eo amin'ny 12 kilometatra eo zany zareo no nandeha tongotra. Niala tao Jerosalema hamonjy an'io Emaosy io zany hoe lavidavitra ihany zany dia nahatonga an'ilay resaka lavalava mihitsy satria rehefa niteny zareo dia nanazava tenin'Andriamanitra maromaro Jesosy. Vakiantsika moa ilay teny amin'izay mazava amintsika hoe ataontsika tsikelikely zany amin'izay mahafantatsika tsara hoe inona moa zany ilay tena tian'ny tompo ambara
Marina tonga ary amin'ny farany ary satria ary amin'ny faraparan'io teny io izay vakiantsika teo, ao no tena hoe andraisantsika ny teny fampahirizana izay alohan'ny andraisantsika ny fanasan'ny tompo. Ho fantatsika marina hoe inona moa no atao hoe mandray ny fanasan'ny tompo izany. Handray ny fanasan'ny tompo tsika dia efa nampiomanina moa izany tsika ny amin'ny ranom-boaloboka sy ny mofo tsy misy masiratsira. Zay izany ilay izy teo hoe nandritra ny 12 kilometatra izany ireo dia nifampiresaka teo. 5-7 amin'anaran'i Jesosy hoe dia niresaka ny amin'izay zava-mitranga izy ary raha mbola niresaka sy niady hevitra izy ireo dia nanantona Jesosy ka niaraka taminy. Zay izany araka ilay tenin'ny mpanompony teo mibebahantsika indraindray tsika rehefa tsy miaraka amin'i Jesosy dia miresaka. Be resaka dia miteniteny foana eo mihitsy izay ilay fiteny. Tena miteniteny foana dia indraindray io ilay resaka amin'ny fitenin'ny malagasy hoe mifosafosa, dia miady hevitra, dia mifanaratsy. Dia izay matetika ny atao rehefa tsy miaraka amin'i Jesosy. Fa teto izany izay angatao mihitsy izany ny tompo hiaraka amintsika. Izay ilay mibebahantsika teo haingany ny tompo mba hiaraka amintsika foana. Fa raha tsy miaraka amintsika ny tompo dia manao resabe fotsiny. Lasa resabe fotsiny izany ny resaka satria tsy eo Jesosy tsy manazava ny fanahintsika sy ny fiainantsika. Fa teto izy dia niresaka ny amin'izay zava-mitranga. Indraindray izany tsika mieritreritra hoe zava-mitranga, ny politika, ny zavatra miseho amin'ny fiainana ety andavanandro. Fa tsy eo Jesosy fa eto izany isaorana ny tompo fa iny izy fa tonga. Izay ilay hoe angatao Jesosy hiaraka amintsika foana. Dia niresaka ny amin'izay zava-mitranga rehetra izy ary raha mbola niresaka sy niady hevitra izy, izay ilay izy hoe miresaka sy ady hevitra, dia nanantony Jesosy ka niaraka taminy. Io hitantsika eo fa rehefa niaraka tamin'i Jesosy dia niovana ilay ady hevitra sy ilay resaka ary. 10 amin'anaran'i Jesosy. Nefa nosakanana ny mason'ireo mba tsy ahafantarany azy. Izay ihany koa izany na dia efa manantona ary ny tompo. Efa manantona ny tompo efa miaraka amintsika eny ka tsy manana an'ilay fanahy masina. Izay ilay resaka teo. Angatao ilay fanahy masina io fa raha tsy miaraka aminao ilay fanahy masina, fanahy izy io Jesosy dia resaka ara-fanahy foana raha hoe miresaka amin'i Jesosy io. Ny resaka nofo dia hainy ny mikarakara an'io. Fa rehefa miaraka aminy dia resaka ara-panalo dia izy ihany no manakana ny maso. Eto izany misy anankiroa ny fanakanana. Na nosakanana ara-panahy mety Jesosy fa raha ny Satana mihitsy manakana ny fanahinao tsy hitan'ny tompo dia izay angatao. Izay ilay nitenena teo hoe mijoroa dia roay ny devoly. Roay mihitsy ny devoly mba tsy hanakana ny masom-panahintsika izany tsy hitan'i Jesosy fa mba ho hitantsika izy raha eo akaikintsika eo foana izy fa arakaraka ny tsy hitadiavantsika azy tsy angatantsika ny fanahy masina dia voasakana izany ny masontsika tsy mahita. Izay izany izay ilay hoe angatao ny maso mibeba ny maso mba hitan'i Jesosy fa tsy hahita ny faharatsiana amin'izao tontolo izao izany. 17 amin'anaran'i Jesosy. Ary hoy izy taminy, inona izany resahanareo ety ampandehanana izany? Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Jesosy izany manontany izay moa izany ny tompo rehefa izy tsy mba manery izy fa manontany foana izy. Izay ilay hoe amin'ny saikany tsy ho vakiako ihany izy fa tonga dia vakiako teny izao amin'anaran'i Jesosy sady fampahirizana antsika amin'ny fibebahana avy eo izany raha mbola tsy manolotra tena amin'ny tompo eo amin'ny ao amin'ny Apokalipsy 3 ny 20 efa fantatsika ihany fa vakiako hatramin'ny 7 amin'anaran'i Jesosy. Izay rehetra tiako no anariko tsy faiziko, koa mahazo toy ianao ka mibebà. Indro mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona, raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Izay izany ilay izy Jesosy tsy manery fa raha mihaino ny feony ianao androany ka izy mandondona amin'ny fontsika izany amin'izao fotoana izao efa nandondona izy hatramin'ny nanomboantsika izao fotoana izao ka raha tianao hiditra ao aminao izy dia ianao manokatra anazy izany fa ho avy izy hiara-misakafo amintsika ary izy ao amintsika. Izay ilay hoe miara-misakafo io amafisin'ny tompo eo rehefa ery ambanimbany ery izany fa tohizantsika ny fanazavan'ny tenin'Andriamanitra izany izay
fampizarantsika androany. Zay ilay nahatonga anazy niteny hoe azafady hoe nefa nosakanana ny mason'ireo mba tsy ahafantarany azy ary hoy izy taminy, inona izany resahanareo ety ampandehanana izany dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Manontany aloha Jesosy fa izy tsy manery anao mihitsy zany hiditra ao anatin'ny fonao fa anjarantsika ny mamono varavaram-pontsika mba hidiran'ny tompo. Dia matetika zany tsika dia mitovy amin'izy roa lahy reto, tsy mahafantatra hoe Jesosy tsy eo hoe Jesosy io akaikintsika io dia malahelo tarehy. Zay zany koa misy na dia efa miaraka amin'ny Jesosy zao zany hoe kristianina zany ka nandray an'i Jesosy zany miara mivavaka amin'ilay fiangonana ohatr'izao miara mivavaka amin'ilay anaram-piangonana ohatr'izao fa feno alahelo tarehy satria tsy mahita an'i Jesosy, tsy mahita hoe Jesosy anefa miaraka amiko eo foana, fa raha hitanao miaraka aminao foana Jesosy eo akaikinao tsy malahelo zany ny tarehanao. Tsy malahelo ny tarehantsika fa mifaly ary. Zay zany ho hitantsika izay mareta mihitsy zany, mareta amin'ny fihainoana fanazavana ny ten'Andriamanitra fa ho hitantsika fa ny alahelo tarehy zay tsy ahitantsika ny tompo dia feno fifaliana rehefa miratra ny masompanahitsika mahita hoe ay Jesosy ity miaraka amiko ity. 120 aminaran'i Jesosy. Ary ny iray izay atao hoe Kleopasy dia namaly hoe ianao irery va no vahiny mitoetra ao Jerosalema izay tsy mba mahalala ny zava-mitranga tao amin'izao andro izao. Eto ity anarana Kleopasy ity koa matetika io rehefa misy faninanana amin'ny teny soratra masina dia anontaniana hoe aiza no misy ny anarana hoe Kleopasy eo amin'ny baiboly dia tsisy mahafantatra, tsy voateny matetika io. Tsy voateny matetika tahaka ny Petera, tahaka ny Stefanina, io matetika voateny na ny atao hoe Josefa, mety tonga dia efa hain'ny rehetrarehetra, na Mosesy. Fa Kleopasy io tsy voateny matetika fa mahagaga hoe maninona no tenenina mihitsy hoe ary ny iray izay atao hoe Kleopasy, ny dikan'izany rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao mahita ny voninahitr'Andriamanitra dia zay ilay mijoro vavolombelona ireny resantsika teo hoe toerana mazava tany Emaosy ilay izy ary misy antsoina hoe Kleopasy niaraka niteny tamin'izareo zany. Dikan'izany ankoatran'ilay mpianatra 12 dia nisy antsoina hoe Kleopasy koa zany tamin'ireo mpianatra manaradia an'i Jesosy. Zany hoe maro izy, 20 izy tamin'ny lotsaka ny fanahy masina tamin'ny asan'ny apôstôly fa eto zany Kleopasy dia naseho mihitsy. Zay zany tokony angatantsika koa hoe mba aseho amin'ny fiainantsika ho hitan'ny olona hatramin'izao fa misy ny anarantsika voasoratra. Zao ny dikan'ilay voasoratra any an-danitra ny anaranao efa voasoratra amin'ity baiboly ity ilay anarana dia voatonona foana isaka mamaky an'ity zany olona dia mahafantatra misy an'izany Kleopasy zany hono. Tahaka izany koa nanoratana ny anarantsika any an-danitra rehefa miaraka amin'i Jesosy tsika zany hoe manaraka azy. Dia namaly hoe ianao irery va no vahiny mitoetra ao Jerosalema izay tsy mba mahalala ny zava-mitranga tao amin'izao andro izao. Zay zany misy fanontaniana hoe Jesosy misy vahiny zany indraindray hoe mipetraka ho vahiny. Indraindray efa mitoerana eo an-tanàna ianao efa malaza be le zavatra miseho amin'ny tanàna sy ny zavatra miseho amin'izao tontolo izao dia ianao mbola vahiny ihany. Manontany eto izao hoe ianao irery ve mbola vahiny tsy mahafantatra fa efa hoe ho avy Jesosy. Efa ambara fa ho avy Jesosy voalazan'ny mpaminany, mbola voatonona eo ambanimbany eo zany fa voalazan'ny mpaminany fa izy anie ilay Jesosy ho avy hiverina izy fa manontany ianao hoe tsy mba mahafantatra an'izany. Jesosy ary niteny efa niteny hoe zavatra voasoratra ao amin'ny baiboly rehetrarehetra nefa nanambarana ahy fa ho faty ahako dia hitsangana amin'ny maty. Zay nazavainy amin'izy roa lahy ireo zany fa misy ny olona efa mampahafantarina ihany fa mbola vahiny. Aza mba vahiny zany amin'ny tenin'Andriamanitra, zay ilay nitenena teo ihany fantaro ny tenin'Andriamanitra, mahazo toa mamaky fa aza vahiny foana amin'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy fantatra izanoko, tsy nazava taminay ilay izy fa tsy azonay. Betsaka ny teny amin'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra dia mahazo toa mamaky ny tenin'Andriamanitra ary rehefa misy fanazavana tahaka izao zany dia mahazo toa koa mihaino fa ho fantatrao ny marina izy dia marina no hanafaka anao amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. 120 fa hoy izy taminy, Jesosy zany no miteny, zavatrinona moa izany? Ary hoy izy roa lahy taminy, ny amin'i Jesosy avy any Nazareta
mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Zay raha fehezina zany ny baiboly dia efa voatenin'izy ireo lahy zany tonga le hoe napetraka mihitsy hoe misy zany Emaosy zany dia misy Kleopas, satria ny zavatra teneniny dia fijona vavolombelona mihitsy hoe inona ary zany Jesosy manontany anazy aty an-tany Jesosy fa tiana mamafisina zany tia noenintsika amin'izao fotoana izao. Inona no resahana amin'izany dia hoe ilay Jesosy avy any Nazareta. Rehefa mivavaka isika, rehefa manaraka an'i Jesosy dia ilay Jesosy avy any Nazareta be dia be misy ampianariny matetika eto zany fa betsaka ny olona indrindra ny amin'ny firenena latinina any zany dia be dia be manome anarana hoe Jesosy na hoe Jesosy moa zany ny fanoana azy. Fanampina anarana moa zany fa tia ilay Jesosy io Yeshua izy amin'ny hebreo dia anarana io fa tsy fanampina anarana. Anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Izy irery ilay Jesosy avy any Nazareta, be dia be ny Jesosy koa mitovy anarana tamin'izany fotoana izany fa io ilay Jesosy avy any Nazareta io ilay ivavahantsika. Ary io rehefa mandroaka devoly, mandroaka ny asany maizina dia tonoiny mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay avy any Nazareta. Fa hitsoaka ny devoly araka ny tenin'ny mpanompony teo fa na any anatin'ny afo be any ary dia tsy tafapetraka ny devoly rehefa maheno ny anarana hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ka izay zany hoe inona no teneniny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery. Efa voateny tamin'ny Isaia zany toko telo amby dimampolo sy amin'ny boky matetika any amin'ny Zakaria, ny any amin'ny tamin'ny tantaran'i Mosesy hoe Jesosy io anie ka mpaminany mahery. Na tamin'ny asa, betsaka ny fahagagana nataon'ny Tompo tamin'ny asa zany, na fitsangana maty, na nasitrana boka, na manome sakafo ny olona tsy omby 5,000 impiry, feno fahagagana. Be dia be tsy voatonona eto moa zany fa ilay fahagagana amin'ny asa zany tena nataony mihitsy sy ny teny fahagagana. Mpaminany mahery tamin'ny asa sy tamin'ny teny. Mahery tamin'ny asa izy zany sy tamin'ny teny koa zany hoe ilay tenin'ny Tompo, ilay tenin'i Jesosy io ilay resahantsika io fa ny tenenin'ny mpanompony teo zany hoe tsika zany rehefa miresaka dia Jesosy Kristy sy ny teniny. Jesosy mihitsy ny teny tao amin'ny taona toko fahavalo teo, izy foana no miteny. Dia eto zany Jesosy koa ilay hoe amin'ny teny, tenin'Andriamanitra, tenin'i Jesosy, izy ihany ilay teny tonga nofo, izy ilay teny ny tenin'Andriamanitra hoe misy mazava dia izy ihany ilay teny ilay Jesosy. Mahery tamin'ny asa, tamin'ny teny ozy izy, mpaminany mahery teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Izay ilay vavolombelona. Ny vahoaka maro no nahita an'izany, indrindra moa izany Andriamanitra izay naniraka azy ny rainy any an-danitra. 20 dia ny amin'ny nanororan'ireo lehibe mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy, hanamelohany azy ho faty sy nanombohany azy tamin'ny hazofijaliana. Izay zany ilay tantara miseho efa fantatsika araka ilay teny teo fa Jesosy efa niteny fa handalo amin'izany izy dia izy roa lahy reto manazava fantany ihany ilay tenin'Andriamanitra. Fantatsika mihitsy io tenin'Andriamanitra io, betsaka mahafantatry ny tenin'Andriamanitra fa tsy misokatra ny fanahintsika, ilay fanahin'Andriamanitra zany izay tena angatao. Fa raha tsy misy ny fanahin'ny Tompo dia mahafantatra teny fa tsy mahafantatra ny tena marina fa mitantara. Lasa manao tantara fotsiny izany, be dia be ny olona manao an'izany hoe izany tenin'Andriamanitra ity hoe tantara izy io tantara mitovy amin'ny tantara rehetra ihany, nefa eto tena mampisy ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Izay ilay araka ny tenintsika hoe tena nisy zany Emaosy zany tanàna sy ilay Kleopasy izay mitantara eto. Fa tsy tantara foronina akory zany tenin'Andriamanitra ity fa zavatra marina no ambarantsika eto. Dia amin'ny izay moa nazavainy teo zany hoe nombona tamin'ny hazofijaliana izy sy namelohana azy. Eto dia efa mampiditra amin'ny sady fa izay no torintsika amin'ny andraisantsika amin'ny fanasan'ny Tompo. Izao ozy izy natao fahatsiarovana dia nanoloran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny hazofijaliana ho fanavotana antsika, ho famonjena ny fanahintsika indrindra. Izay no tena antony izao hoe anisan'ny anankiray anaovantsika ho fahatsiarovana ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo, satria izy no miteny hoe izao atao ho fahatsiarovana. 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa nantenainay fa izy no ilay efa hanavitra ny Israely, ary tsy izany ihany
fa androany no andro fahatelo tao aorian'ny nitsangana izany. Eo dia mitovitovy amin'ny jiosy maro izany izy roa lahy reto, hoe izy nanavitra an'i Israely. Jesosy efa niteny foana hoe fanjakako tsy aty an-tany fa nitadiavin'ny jiosy hatramin'izay ka hatramin'izao izany dia izy Mesia, misy Jesosy Kristy ho avy dia handray ny fanjakana, lasa lehiben'ny firenena dia ho lasa mpanjaka, dia izy no hatanjaka indrindra amin'izao tontolo izao. Fa Jesosy efa niteny hoe tsy aty amin'izao tontolo izao fanjakako fa any an-danitra. Izay rehefa ho avy Jesosy ho avy aloha ilay antikristy izany hanjaka aty amin'izao tontolo izao, fa izy ho avy haka ny anazy. Haka ny anazy izy hahita ny voninahiny any an-danitra any, ka izay no ezaka ataontsika mba handeha amin'ny famasinana sy ny fahamarinana, mba tsy ho anisan'ny ho tavela ety fa mba anisany hahita ny Jesosy fa tsy tahaka an'ireto jiosy reto izany, na izy roa lahy reto koa mbola tratran'izany, satria tsy mbola nisokatra ny sainy dia manantena ilay hoe izay maraka amin'ny Jesosy, izay manana ny Jesosy Kristy dia ho raisinay ity fanjakana ity. Izay izany dia lasa matanjaka be, lasa mpanan-karena be izany izay dia ho hitan'ireo olona ireo izay tsy mino ireo amin'izay fa izay ilay manana an'i Jesosy dia hanomboka izay indray manjaka. Izany dia fakapanahy sy ny ainan'ireo mpitondra fivavahana teo aloha izay lasa ady sy famonoana fotsiny ny zavatra niseho tamin'izany, fa isika dia manantena ny hiaona amin'i Jesosy Kristy any an-danitra. Izantsika amin'ny anaran'i Jesosy 2020. Nefa koa ny vehivavy sasany namanay dia nahavery hevitra anay, fa tany amin'ny fasana vao maraina be izy ireo ka tsy nahita ny faty, dia tonga ka nilaza fa nahita anjely niseho, izay nilaza fa velona izy. Eto izany fa nisy fampaherezana any amin'izay hoe ny vehivavy, ilay vehivavy mpanaradia no niazakazaka sy nahita an'i Jesosy nitsangana tamaty voalohany. Midika izany fa ny tompo tsy misafidy fa n'iza n'iza manolo-tena mitady azy amin'ny fony rehetra, na vavy ianao na lahy, dia ho avy Jesosy hiseho aminao izany. Fa misy moa izany misy fampianarana hoe ny lehilahy ihany, na mety hoe ny vehivavy ihany fa izay no nahita anazy ohatra izay koa, fa ny tompo dia miseho amin'ny olona rehetra. Fa eto izy rehefa niteny ilay vehivavy dia nahavery hevitra anay. Izay ilay izy hoe misalasala. Misy efa miteny izany mpanompo ny tompo mijoro vavolombelona, araka ilay teny teo, nisy olona nentin'ny tompo tany amin'ny elo dia nahita hoe izao sy izao ny devoly betsaka noho ny etỳ nampisehoan'ny tompo, fa tsy mino, mbola misalasala koa izany, matoa avoaka izany izay fanazavana izay andraony dia tokony ho fantatrao fa raha tsy miambina ianao dia ny devoly izay maro tonga etỳ amin'izao tontolo izao etỳ no miara-miaina aminao. Raha tsy eo Jesosy, raha vao tsy eo ny fanahy masina dia ny devoly no hanjaka amintsika, ka dia izay ao anatin'ny fampianarana amin'ny tenin'Andriamanitra eto daholo izany. Dia izy hoe ka tsy nahita ny faty, dia tonga ka nilaza fa nahita anjely niseho, izay nilaza fa velona izy. Eto koa izany tokony ho tsapantsika fa ny tompo dia maniraka ny anjeliny, manana ny anjeliny izy izay irahany, mahagaga ny anjely lehibe ireo, miaro ozy izy, manolo-tsaina sy mikarakara antsika koa. Ny anjely miady ilay anjely, fantatsika tsara koa na ny anjely ary no nirahan'Andriamanitra hamono ny lahy matoa rehetra tamin'ny alohan'ny nivoahan'ny zanak'Israely tany Ezipta. Ka izay izany rehetra rehetra izany matoa tenenina eto amin'ny tenin'Andriamanitra eto dia misy misalasala fa misy tsy mino koa, fa misy ny anjely. Matoa izany tonga ny teny dia misy mihaino amintsika reto hoe tsisy izany anjely izany. Resaka ataonareo fotsiny izany fa tsy misy. Fa raha tena mangataka ny tompo ianao, mangataka ny fanahy masina dia aseho mihitsy hoe ito ny anjely. Ny amin'ny mpanompony maro rehefa mahita fa ny anjely dia mitombo ozy izy, miaro izay matahotra azy. Ka mila mino izany tsika matoa tonga ny tenin'ny tompo dia mila mino fa Jesosy Kristy ilay izy ozy izy ho faty amin'ny fahotantsika tsika raha tsy mino an'izany. Mila mino fa Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty. Mila mino fa misy ny anjely izay miseho sy mampahafantatra ny voninahitr'Andriamanitra araka ny niseho teto izany, fa misy ny sasany ozy izy mbola very hevitra ka tsy nahita ny faty ozy izy tao, fa tonga nisy nilaza nahita anjely niseho, izay nilaza fa velona izy. Efa ny anjely no miteny
Fa velony Jesosy mbola tsy mino ihany izy roalahy sy le namany maro zany. Zay zany anisan'ny raha mamangy ny tompo mety mamangy amin'ny voateny tamin'ny fanahy masina teo ny hoe Joel 3, amin'izao andro farany izao izy no hampanofy, hampahita fahitana, hampahita anjely, mpahafantatra zavatra maro ny tompo fa mila mino tsika fa manana fahagagana sy manana ny tompontsika ary ny anjeliny dia mitoby sy miaramilana miaro antsika. 24 aminaran'i Jesosy dia nandeha nakany amin'ny fasana ny sasany izay miaraka aminay ary nahita arak'izay nolazain'ny vehivavy nefa tsy hitany izy. Eto zany rehefa nisalasala zareo very hevitra dia misy ihany io zany araka ny teny hoe raha mamaky ny teo aloha teo tsika tsy vakiantsika izy fa izy roalahy efa nitantara efa nihaona tamin'ny 1 lahy zany hoe niteny ny Maria sy ny vehivavy hoe hitanay Jesosy tsy ao intsony tsy ao amin'ny fasana. Dia niazakazaka ry Petera sy ry Jaona dia nahita hoe tena marina tokoa fa tsy ao intsony izy. Fa tamin'izay moa zany raha vakiantsika ny tantara dia miseho mitsokoana ny anjely niteny hoe aty amin'ny maty ve no hitadiavanareo ny velona. Fa izany rehetra izany mila vakiana ny tenin'Andriamanitra, tsy voatantara eto daholo izany fa mila mazoto tsika mamaky ny tenin'Andriamanitra dia fantatsika tsara mihitsy fa hoe iza ilay Jesosy Kristy arahantsika. Dia nandeha nakany amin'ny fasana ny sasany ka izay niaraka aminay ozy izy ary nahita arak'izay nolazain'ny vehivavy nefa tsy hitany izy. Ary hoy izy taminy, izy zany Jesosy amin'izay zany no miteny eto andininy 25 aminaran'i Jesosy hoe ry adala sy votsa saina ka tsy mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany. Eto dia mafimafy mihitsy ny tenin'ny tompo, mitovy amin'ilay tenin'ny bebahana teo mihitsy. Ry adala sy votsa saina, mafy ratsy anie izany anarana tonono izany. Ho an'izy roalahy zany eto sy ny olona izay hoe miaraka amin'i Jesosy nefa tsy mahita ara-panahin'ilay Jesosy Kristy zany ilay manara-dia fotsiny, ilay manaraka anara-piangonana, mahafantatra fa ilay mpanompon'Andriamanitra iny ka tena mahafantatra ny tompo fa izay zany ilay mpanara-dia dia izay nataon'i Jesosy hoe adala sy votsa saina. Raha ao anatin'izany adala sy votsa saina izany ianao zany dia izao ilay fotoana hoe fanoloran-tena mba tsy ho tononona amintsika izany arak'ilay teny teo averiko foana ilay izy hoe Jaona 9:20 izay hoe ho faty amin'ny fahotanareo ianareo raha tsy mino fa izao no izy. Zay zany tena hoe ilay adala sy votsa saina ho faty amin'ny fahotantsika tsika fa tsy mino fa ilay Jesosy Kristy nefa velona sy nandresy ny fahafatesana. Dia inona no teneniny eto aminaran'i Jesosy hoe izay rehetra nolazain'ny mpaminany moa tsy tokony no niaritra izany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Eto izany ilay 12 kilometatra ny resaka nataon'i Jesosy, tsy haiko hoe navita 2 kilometatra ve sa izy niresaka teo fa nanomboka nambarany, nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra. Izany hoe tena niresaka anie izany Jesosy. Izay ilay Jesosy Kristy hoe izy ilay tantaraina amin'ny Baiboly io dia izaho ihany hozy izy, izaho ihany anie teo tamin'izy niseho tao amin'ny tempolo izany tamin'izy niseho tany amin'ny tempolo tao Jerosalema tao dia niteny izy hoe izaho no soratra amin'ity teny ity. Dia vaovao izy nitantara amin'izay hoe izao ilay zavatra miseho nanomboka tamin'i Mosesy, nanomboka tany amin'ny zavatra niseho rehetrarehetra sy ny mpaminany rehetra ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy. Ny teny an'i Jesosy Kristy zany izy ihany no tantarainy eto hoe ao amin'ny soratra masina rehetra. Izany hoe nandritsy ny 12 kilometatra teo zany ataoko hoe angambany ataoko hoe 9 kilometatra sa 7 kilometatra ambiny alohan'ny hahatongavan'izareo tao an-tanàna tao an-tranony dia nanazava Jesosy adino zareo na ny lalana ary. Izay zany tiany fanahy masina ampatsahivina antsika koa rehefa miaraka amin'i Jesosy ka manomboka mahafantatra ny tantara, mihaino an'i Jesosy mamaky ny teny, mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra, tsy hitanao io lalana miaraka amin'i Jesosy io, tsy hitanao ny alavitry ny lalana. Eo zany na mafy ary ny lalana na sarotra ary rehefa miaraka amin'i Jesosy ka mihaino, mazoto mamaky ny teniny, mahafantatra an'ilay tenin'Andriamanitra, tsy hitantsika ny alavitry ny lalana io, tsy sarotra io fa Jesosy manazava sy manambara antsika. Dia io izy zavatra voateny ao anatin'ny soratra masina ka dia averina foana hoe tantaro ny tenin'Andriamanitra ka atao ny fanahy masina hanazava fa tsy ho isan'ilay hoe eo ihany Jesosy miaraka amin'i Jesosy eo fa tsy mahafantatra marina ny tenin'Andriamanitra fa
angatao mihitsy ny tompo zany hanazavantsika sy ahafantarantsika hoe Jesosy Kristy teny miaraka amiko. Tsy reraka ahako a, tsy malahelo ahako a, tsy kivy, fa ny tompo a dia manome tanjaka sery ary adino ny lalana rehefa miaraka aminy zany zavatra miseho rehetra etỳ amin'izao fiainana izao. Andiny faha valo amby roapolo amin'ny Jesosy. Rehefa akaiky ny vohitra izay alehan'izy ireo lahy, Jesosy kosa dia toa nikasa handeha lavitra kokoa, fa izy roa lahy dia nanery azy hoe hitoera aty aminay fa efa ho hariva izao ka lasa andafitra ny andro. Eto izany a, rehefa hiditra amin'ny toerana misy antsika, ilay hoe ao tokantrano zany, hiditra amin'ny tokantranontsika dia angatao Jesosy hiara-hiditra aminao ao. Zay zany ilay izy zany tiany tompo teny eto amin'ny tenin'ny fanamasina. Miaraha amin'ny Jesosy ao amin'ny tokantrano, ao amin'ny ankohonanao fa hisy zava-dehibe hiseho amin'ny fiainanao. Aza velan-dalo fotsiny. Androany zany a, ilay hoe antso koa zany a, ho anao izay mbola tsy nanolotra tena manompo na niempotra, aza velan-dalo Jesosy fa fikiro angatao mihitsy. Asaivo miditra ao am-ponao izay ilay hoe mandondona am-baravarana izy. Reto olona reto izao a, tsy nanaiky mihitsy fa nivoainy mihitsy zany ny varavaran'ny tranony a, dia nasainy niditra tao aminy tao Jesosy a. Mety efa ho hariva, mety maraina, izay ilay hoe mila maharitra. Tena mila maharitra mihitsy miaraka amin'ny Jesosy, mety efa hatramin'ny maraina ireo nefa nandeha tongotra teo zany roa amby roapolo kilometatra, fa mila maharitra ianao. Mety rehefa hariva iny mihitsy ny tompony vao hoe mieritreritry hoe raha tsy ianao mihitsy zany manasa e. Zay moa zany tena izy, raha tsy tsika mihitsy manasa hoe midira Jesosy a, manjaka ato aminay, midira ato amin'ny tokantranoko ao am-poko a. Mila maharitra mihaino ny teniny aloha, mahafantatra tsara mazava ny tenin'ny tompo dia mangataka azy mba hiditra ao satria rehefa mazoto mamaky tsika zany hazavaina amintsika zany izy zao a, ka raha zao ianao mahafantatra hoe Jesosy Kristy izay tenenio a no hazavaina aminao dia mbola miziriziro na tsy mino a, dia anjaranao sy ny tompo moa zany fa tahak'izay ataon'izy ireo lahy reto hoe angatao ny tompo mba hiditra ao amin'ny tokantranonao zany ao am-pontsika koa zany androany. Dia vakiako amin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niditra hitoetra tao amin'izy ireo izy. Verikely andiny faha sivy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy, fa izy ireo lahy dia nanery azy hoe mitoera aty aminay. Zay zany mila manery mihitsy, tena tereho mihitsy Jesosy hiditra aminao. Io zany a, zay ilay hoe mifankazara mitotototoa ianao dia miadana. Tena terena izy io zany le miaraka amin'ny Jesosy koa zany tsy vita fotsiny amin'izao fa tena misy ady a, misy tolona. Zay a matetika hoe rehefa misy ny fanadiovana, fanafahana dia mitaky mihitsy ny tompo. Any amin'ny tompo zany ampaherezana antsika sady raha misy mikasa hoe ho afahana any amin'ny tompo satria efa misy zany maro zany ny olona efa manomboka ho avy amin'izany a, dia asain'ny tompo mihitsy hoe mifady hanina ianareo a dia amin'izay vao afahana. Tsy vita moramora izy fa manery mihitsy zany. Mila zavatra terena ilay izy a fa tsy hoe ho azo fotsiny koa ny fanafahana fa mila tolona sy ady. Eto zany a tena hoe manery azy izy hoe mitoera aty aminay. Zay zany a raha tianao hitoetra aminao koa zany ny tompo dia tereo androany a fa ho avy izy, fa efa ho hariva izao ka lasa andafitra ny andro. Dia niditra hitoetra tao amin'izy ireo izy. Zay zany a, rehefa tena manery tsika dia ho avy Jesosy hiditra ao amintsika. Andiny faha telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nipetraka hisakafo niaraka taminy izy dia nandray ny mofo ka nisaotra sy namaky izany ary nanome azy ireo. Zay arak'ilay teny teo zany a, raha tena hoe ho tohizana zany ny fampaherezantsika fa ny tompo manana ny fotoanany mba tsy hoe ho reraka koa isika dia eto vao tena manomboka ny toriteny ohatra na ny fampaherezana. Satria isika miresaka fandraisana fanasan'ny tompo a, dia eto Jesosy no nampiseho mihitsy hoe rehefa nipetraka hisakafo niaraka taminy izy dia nandray ny mofo ka nisaotra sy namaky izany ary nanome azy ireo. Zay zany hoe angatao Jesosy a dia hiara hisakafo. Inona moa zany hoe ilay miara-misakafo amin'i Jesosy io a? Jesosy a, ilay hoe fandraisana fanasan'ny tompo. Arak'ilay teny teo tsy hanao fanazavana lava fa ny fandraisana fanasan'ny tompo a dia mandalo amin'ny fibebahana aloha. Mila mibebaka, dia rehefa mibebaka hozy izy a, dia atao batisa amin'ny ranobe.
Zay vao mandray fanasan'ny tompo miaraka amin'izao hoe fiaraha-mivavaka izao zany hoe fa maninona hoe afaka mandray fanasan'ny tompo ihany koa ve fa zay mihitsy ny fampianarana nataon'ny tompo. Ny olona taty aoriana no manamaivana an'izany fampianarana izany fa ny fiangonana tany aloha ny amin'ny teny frantsay hoe église primitive azafady dia tena nanao an'izay nanaraka mihitsy hoe izao no nataon'i Jesosy araka nataon'ny Jaona mpanao batisa ny beba rehefa mandray an'i Jesosy ianao dia atao batisa amin'ny ranobe dia reo dia lasa nanao ny fanasan'ny tompo zany nandray ny fanasan'ny tompo izay ny tena nataon'i Jesosy tamin'ny alohan'ny nanoloran'ny tena teo amin'ny hazofijaliana zany. Arak'ilay teniko teo hoe raha resahantsika lava dia ho lava fa fehezina zany hoe rehefa mipetraka isakafo izy miaraka taminy izy dia nandray ny mofo. Ovakitsika ny teny izay ananorenana ny amin'ny hoe fandraisana fanasan'ny tompo fa io ataontsika io miara-mihinana misakafo amin'i Jesosy dia inona nataon'ny tompo ka nisaotra sy namaky izany ary nanome azy. Zay zany no tena izy hoe misaotra hoe rehefa misakafo miaraka amin'i Jesosy zany mandray fanasan'ny tompo dia misaotra handray Jesosy ary anie hoe misaotra hoe inona moa zany nisaorany fa misaotra fa ny tompo no nanome ny fitsanganana amin'ny maty. Izy no namelona, izy manome ny fiainana ho antsika, izy manome ny rano ho fanavotana. Zay zany no mila misaotra foana isika, misaotra ny amin'ny ny antson'ny tompo ary misaotra ny tompontsika androany fa mbola sainy miomana handray ny fanasan'ny tompo tahaka izao ka dia manasa anao hiomana tsara zany fa hisokatra ny masom-panahintsika dia inona no toy any amin'ny anaran'i Jesosy ary nanome azy ireo 1:30 amin'ny anaran'i Jesosy dia nahiratra ny mason'ireo ka nahafantatra azy fa izy kosa dia tonga tsy hitany. Rehefa miaraka amin'i Jesosy mandray ilay mofo ny rahan'i Jesosy zany misaotra miaraka amin'ny tompo miray latabatra aminy tafiditra ao anatin'ny fontsika izy, tafiditra ao anatin'ny tokantranontsika dia zay ilay hoe fanahy masina dia mihiratra ny masontsika dia ahita ny tena izay ilay voninahitry ny tompo mamirapiratra ary aza gaga ianao. Zay ilay hoe fanahy Jesosy Kristy fanahy io resaka io tsy hita tampoka teo Jesosy. Ilay olona izay niaraka taminy teo mbola hiseho amin'ny mpianatra manko izy avy eo. Zay ilay hoe raha vakiantsika ny teny avy eo dia niseho tamin'ny mpianatra ny Jesosy hoe avy Tomasy ny teny hoe za day tsy mino raha tsy mahita anazy dia natsoa mihitsy Tomasy hoe avy tsapaozy izy fa zaty velona nofo misy rà mihitsy. Zay zany ilay hoe mila mandray an'i Jesosy dia mino. Aza mba ho isan'ny tsy mino foana fa ho faty amin'ny fahotanareo ianao, ho faty ny fahotanao ianao raha tsy mino fa izy no izy. Zany tenin'ny tompo zany eny amin'ny Jaona 2:20. Dia zay koa ilay izy ataony eto hoe mila mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Avery kely ihany ilay amin'ny Apokalipsy 3 teo ny 9:7. Izay rehetra tiako no anariko tsy faiziko koa mahazo toy ianao ka mibeba. Zay zany arak'ilay teny teo mandroso amin'ny fibebahana aloha. Zay Jesosy vao mandondona mitsangana eo am-baravarana fo. Fa raha tsy mibebaka ianao tsy hiditra ao amin'ny toerana maloto izy zay ilay izy hoe ny masina ihany no hitan'ny tompo satria tsika ny tempolo masina dia ilay tempolo masina tsika tsirairay avy izao no hidiran'ny fanahy masina hidiran'i Jesosy zany. Ka dia aoka tsika androany raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao zany hanao vavaka tsika hanao vavaka fanoloran-tena sy fanavaozana ny fanoloran-tena dia raiso Jesosy fa ho anao efa nandray an'ny tompo dia androany angatao zany ny tompo hisaotra ny tompontsika fa hisokatra ny masontsika dia hiseho indray ny voninahitran'Andriamanitra tahaka an'izy ireo lahy reto. Indraindray ianao zany mety mieritreritra hoe tsy maintsy mahita an'i Jesosy ahako, maintsy mahita anazy dia izay lasa ataoko mpanjaka izy tompo fa fanahy io. Arak'ilay teny teo mety anjely no hitanao, mety miaramila fanahy masina koa maniraka fa Jesosy dia manerana an'izao rehetra izao. Eto tsika miresaka azy fa ny olona hafa maro eran-tany izay mihaino an'izao dia samy mandray an'i Jesosy, samy mandray ny fanahy masina ka
Misy ny sasany miteny hoe tsy hitanay izany Jesosy izany. Fa eto anie izy ireo lahy niaraka taminy teo fa tsy hita tampoka teo Jesosy. Fa izy kosa dia tonga tsy hitany. Mahagaga anie izany e. Matoa soratany eto dia tiany hamafisina fa arak'ilay teny teo hoe raha hanomboka fahampirisana indray izany tsika amin'izao teny izao dia mety ho lava ny teny fa ny tiany Tompo ampahafantarina antsika dia asao Jesosy angatao fa rehefa tafiditra miaraka aminao izany miara-misakafo aminy ianao dia izy hanokatra ny masom-panahintsika dia hiseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ho fantatsika ny teniny, ho fantatsika ilay Jesosy tsy mpanara-dia fotsiny tsika na ho mpihaino fotsiny fa tena mpankatoa araka ny teny foana izany ka dia mahereza amin'ny fanarahana ny Tompo. Andininy faharoa amby telopolo hanaranana antsika azy amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia nifampiresaka izy ireo hoe tsy nangorakoraka va ny fontsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika. Izay izany raha nangorakoraka ny fonao tamin'ny teny rehetra izay nambara teto hatramin'ny nanombohan'ny fotoana dia ao aminao ny Tompo. Fa raha tsy mangorakoraka ny fontsika dia mbola mibeba angatao ny fanahy masina mba andraisanao marina ilay Jesosy Kristy androany izy izany tonga mandondona ao am-baravaran'ny fontsika, ao am-baravaran'ny fonao raiso ho ay Jesosy fa raha miara-misakafo aminy ianao miara-sakafo aminao izy dia ahita ny tena voninahiny tokoa ianao ka dia hivavaka isika. Hanao vavaka isika ho fanoloran-tena sy fanavaozana ny fanoloran-tena alohany handraisantsika ny fanasan'ny Tompo. Vavaka isika Tompo. Eny indray eo. Misaotranao izay Tompo, misaotranao izay fanahy masina, misaotranao izay Jesosy ny amin'ny teny mangorakoraka tokoa ny fonay satria miteny aminay ianao manazava ny sitraponao. Izay dia tahaka an'izy roa lahy miaraka aminao eny foana izay matetika nefa tsy mahalala marina ny sitraponao. Ankehitriny Tompo, raha mbola tsy nandray koa raha androany izay vao mba nifanena taminao ny amin'izao teny izao hanolo-tena ho anao Jesosy. Raha misy maro ny hanolo-tena ho anao na dia iray ary ianao manolo-tena vonona handray anao hanokatra ny fo, hanokatra ny varavarana dia hisy fifaliana lehibe any an-danitra any ka dia manolo-tena ho anao Jesosy handray anao ho tompo sy mpamonjy. Raiso Jesosy aza lavina fa mandray anao tanteraka. Sokafako ny foko, sokafako ny fanahiko, sokafanay ny fonay tsirairay avy midira Jesosy manjakà tanteraka. Aoka ianao no hiaraka aminay hiara hisakafo tsika manomboka izao ka dia hiseho ny voninahitrao, hahita ny voninahitrao izay Jesosy manjakà ianao fanahy masina ary mitoera ao anatinay. Izay misalasala koa, misalasala tsy mino eny Jesosy manahany amin'izao fiainana izao. Mierikerika koa, variana ny amin'ny fanarahana olona, variana amin'ny fanarahana anara-piangonana dia mifono aminao izay Tompo, mifono aminao ary manavao ny fanoloran-tena androany satria hitady anao amin'ny fonay rehetra, hitady anao amin'ny foko rehetra Jesosy ka dia aoka ianao hanjaka tanteraka, aoka ianao ny hiteny mba ho hitanay tokoa fa ianao ilay miteny, ianao ilay teny tonga nofo, ianao no hiasa hampafantatra anay ny marina, hampafantatra anay ny sitraponao ka dia ho faly izay. Tsy ho reraka izay amin'ny fanarahana anao fa ho faly izay Jesosy ny amin'ny hidiranao anatin'ny fonay manomboka izao ka dia manjakà ao amin'ny foko ianao, manjakà amin'ny tokantranoko, amin'ny ankohonako, amin'ny iza n'iza nandray anao androany manavao ny fanoloran-tena dia hiseho ny voninahitrao araka ny teninao fa ataonao ho hitan'ny olona manomboka izao mahasamihafa ny manompo sy ny tsy manompo anao mandray anao manana anao Jesosy Kristy ilay velona mahery ianao ilay izy, ianao ilay izy mba tsy ho faty amin'ny tsy finoanay izay Jesosy tsy ho faty amin'ny tsy fanarahana anao fa atoky ianao manomboka izao ino fa Andriamanitra velona sy mahery ianao nandresy ny fahafatesana velona ilay Jesosy Kristy avy Nazareta izay arahanay ka dia manjakà ianao miasà dia manatrehanay mandrakariva. Misaotra Tompo, miasa, misaotra mamaly vavaka. Aleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Misaotra ny Tompo tsika araka ilay teny teo dia sarotra ho vakiana foana ny tenin'ny Tompo dia fanazava ny tenin'Andriamanitra fa ny fotoana mandroso dia samy hiomana izany tsika ny amin'ny andraisantsika izao fanasan'ny Tompo izao mba Jesosy tokoa ny hanokatra ny fanahintsika ka dia ho velombelona tsika manomboka izao araka ny teniny koa izany hoe ny rahako ny tena fisotro, ny tenako tena fihinana. Jesosy hoy izy ilay mana avy any an-danitra
Zay mitondra ny tanjaka hery fahasalamana ao antsika ary izy ilay zanak'ondry mitondra ny fahotana izao rehetra izao, izao tontolo izao ka dia hitsangana antsika hamaky ny teny hanorenantsika ny amin'ny handraisantsika ny fanasan'ny tompo dia voakiany izany amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny korintana voalohany toko faha 1 manomboka amin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa Jesosy Tompo tamin'iny alina izay namadiana azy iny dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiany ilay mofo ka hoy izy, ity no tenako izay vakiana ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana ary hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Amen. Vavaka tsika Tompo. Eny Tompo, misotranao izahay Tompo, mampatsiahy anay ianao fa ianao no niantso anay. Efa mibebaka taminao izahay Jesosy ny fona dia nandray anay eny tokoa ianao. Nidiovinao izahay tamin'ny rànao Jesosy, nidiovinao izahay tamin'ny nanadiovanao tamin'ny batisan'ny fibebahana, batisan'ny fanahy masina ka dia misaotra indrindra Tompo, manokatra ny fonay, manokatra ny sainay mampahafantatra anay ny marina ka dia hiaraka isika Jesosy hamasiny izao famantarana ihany fa aoka ianao no anahy masina ka dia ianao no sotroinay Jesosy, ny rànao no sotroinay, ny tenanao no hohaninay Jesosy, tena fihinanao izy ny tenanao koa ka dia hitondra tanjaka hery fahasalamana anay izany ary hanadio anay ny rànao, hanavao anay indray, hanala ny tsy finoana, hanala ny fanahiana, hanala ny aretina, hanala izay ianao Jesosy no ombanay sy hiasa ka dia hatreo ny fotoana hamasiny izany voninahitra sy naranao irery ihany ka dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy anaovana izany vavaka izany. Aleloia. Amen. 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piaviny. Amen. Raisintsika ny mofo dia hohanintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izany koa ny ranom-boloka dia sotrointsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Vavaka tsika Tompoko, eny ray eny Jesosy Kristy fanahy masina, misotranao izay faly izay fa niaraka taminay teto ianao, ianao no ampidirinay ao anatin'ny fonay, ianao no miara-misakafo aminay, niara-nisakafo taminao izay Jesosy ka dia misaotra indrindra manokatra ny masom-panahinay, velom-bolo izay Jesosy, salama matanjaka izay ka dia hitanao hiazakazaka hiona amin'ny olona rehetra hanambara fa velona ianao Jesosy. Izany no nanao anay, izany no fidiananao anay Jesosy mba hitory hampafantatra ny olona fa velona sy mahery ilay Jesosy Kristy. Ianao ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona tonga tetỳ amin'izao tontolo izao nanolotra ny tenanao sy ny rànao fanadiovana, fanavotana ka dia misaotra indrindra Tompo, ampio izay tsirairay avy manomboka izao hijoro hanambaranao Jesosy amin'ny alehanay rehetra, amin'ny ataonay rehetra, indrindra amin'ny asanao, ianao maniraka anay, ianao ny tompon'ny asa, izay dia fitaovana fotsiny ihany ka dia hamasiny ny asanao marino manomboka izao Jesosy. Izay kosa tehirizo ambany elatrao arovy amin'ny loza sy ny asan'ny Satana araka ny teninao teo fa ianao manana ny anjelinao miambina miaro ka dia irao ny anjelinao hiambina anay tsirairay avy, ny asanao, ny ankonanay, ny tokantranonay, ny fitadiavana, ny aminay tsirairay avy, ny anjelinao miambina sy karakara ary miara-milanao koa miady Tompo amin'ny asan'ny maizina, ny asan'ny Satana, dia voly izay fandrahoana teo dia tsy
izy asa tsy anankely aminay intsony fa andranao soa andrakotra anay anadio anay sy ny tenanao Jesosy momba anay manomboka izao komandrak'izay misaotra miasa misaotra mamaly vavaka misaotra amin'ny ranao soa misaotra amin'ny tenanao amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany. Alleluia, alleluia. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Dia misaotra amin'ny tompontsika ny amin'ny fotoan'androany dia manao velomanareo zany izay mianadahy raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny herin'ny tahaka izao zany amin'ny valo te Eropa dia mitohy ny fampaherezantsika ny amin'ny ibebahantsika sy andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ka dia mahereza ny tompo mba antsika tsirairay avy voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, manao velomanareo amin'ny anaran'i